Miarabanao a manjoy hatrany a anty fandarana zanaka mpandovy ty. Toizantsika le fampianarana farany a mikasika an'le hoe fitsanganana fahafatesana. Mino aho fa mba niady hevitra tany ianao a, mba lasa saina tany ianao a, mba nikarokaroka tenin'Andriamanitra ianao a, zay no tena tsara. Aza mihinana am-bolony fotsiny fa tokony ianao mba hanakaiky ny baiboly a, angataka ny fanamasina, anazavanao a io tenin'Andriamanitra io. Raha ndresantsika tamin'ny farany hoe namorona ny olombelon'Andriamanitra de nametraka didy izy de ny fahafatesana sy ny fahavelomana. Zay ny didy voalohany nisy teto ambonin'ny tany, ankoatry ny tany an-danitra. Hoy izy anao tsisy tany, nisy tany. Ary zay no nahatonga ny Satana nazera tety satria nandika ny didy tany izy. Ary matoa misy devoly aty de nazery izy zany de le voalazo amin'ny apokalipsy zany hoa efa tanteraka. Efa be dehibe no miseho. Fa tsy ady hevitra amin'iny aho zany satria lasa ady hevitra tenin'Andriamanitra sarotra be fa ny tanjona de ny hampiakatra ny fantanjam-pananao sy ny finoanao a, tsy hozongozon'ny fampianarana isan-karazany sy alilangila ny rivotra tonga vaovao a amin'ny mpaminany sandoka amin'izao fotoana. Ao milaza fa izy ny Jesosy, izy no Andriamanitra. Izy amin'io manambady koa asa hoe misy Andriamanitra manambady indray amin'izao fotoana. Fantatrao no mety resako, za miteny satria olona miseho amin'ny fahitalavitra sy miseho vantana izy a, fa raha resy izy io de tsy hiteny satria lasa manenjika olona, tsy azo atao zany. Tsy mety mitsara olona, tsy mety mitantara sy manenjika olona, fa ny zava-misy no teneny satria zany toro ny fanjakan'ny lanitra de mandrava ny asan'ny Satana sy ny fitaky ny menarana koa amin'ny faminaniana sandoka rehetra zay misy amin'izao andro farany zao. Fa raha misy manelingelina fanjakan'Andriamanitra de zay olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra sarotiny sarom-piaro ny fanjakan'Andriamanitra de samy manambara ny fahamarinan'i Jesosy, fa izy kosa tsy manana ny fahamarinana velively. Teneniko foana fa za tsy manana fahamarinana raha misy ny tsy marina indrindra eto ambonin'ny tany de afaka miteny hoe za tena tsy marina satria ny fahamarinana de Jesosy Kristy irery ihany. Indray mandeha ary izy nataony olona hoe mpampianatra tsara ody izy, ray ihany tsara, za tsy zany tsara fa Andriamanitra ny tsara izy ny ray tsara. Izy ary Andriamanitra mihitsy miteny an'izany, za koa mpanompon'Andriamanitra, olona tsinitsinina, tsy mendrika fa saingy ampitondrain'Andriamanitra teny de mitondra mba hitondra fampahirezana. Toizantsika zany a le famaritana napetrak'Andriamanitra le hoe iza le tsangana ho velona andova fiainana de iza le tsangana ho very amin'ny fahafatesana, de inona le fahavelomana de inona le fahafatesana. Jery sary aloha tsika ao amin'ny filazantsara. Filazantsara Lioka indray a no akatsika sary. Filazantsara Lioka toko faha 9 no akatsika sary. De toizantsika any amin'ny ten'Andriamanitra hafa any, miezaka foana ho amba mame ten'Andriamanitra vitsivitsy zay tsy de famaky ny olona any am-piangonana, tsy de fampianatra ny fiangonana, fa ny fiangonana zao de ho tahiny ianao, sitrana ianao. Za no teny anao fa raha mifanjakan'ny lanitra ianao, zanaky dady rangahy voataha foana de sitrana itsabony rehefa marary a. Fa tsy zany no nasain'i Jesosy toriana fa fandraisan'ny olona fanjakan'ny lanitra hoe mbe akaiky fa rehefa ao anaty fanjakan'ny lanitra izy etohana ny fahasalamany, etohana ny fitsaboana, etohana ny fiainany sy ny sakafony. Zany no lazain'ny filazantsara. Fa lasa publicité azahoana olona, clientélisme, le fitoriana hoe fanasitrahana ane zao. Raha tsy haiko zay manana toby a, hanokana fiangonana zay zao any amin'ny voalohan'ny volana any a. Fiangonana ngeza de ngeza, olona anarivony koa mivavaka ao, nefa tsy fantatro ny fisian'izany ary zay koa tsy ankalaza. Fa mba misy fiangonana ihany koa ohatran'izany. Be de be angamba nataoko hoe ny andro 700 isan-jato nataoko hoe fitopolo so milaza betsaka. Olona narary sitrana sy adala sitrana daholo a, de iza zany aby ny fianakaviany no manaraka azy a. Zay tsy nataona azy hoe mivavahana reo ty fa izy niresy lahatra tsy azo ankiso ka zay tsy mandroaka olona moa, zay koa tsy mitaona olona. Fa de ny hitanay maso de tena manao fahagagana Andriamanitra. Zay nefa tsy nitoro fahagagana fa fanjakan'ny lanitra nasaina indraisin'le olona. Bebaka izy de nandray ny fanjakan'Andriamanitra izy de voavonjy izy sitrana izy a. Anasy Andriamanitra fa tsisy tombotsoa anay, tsisy tombom-barotra anay, tsisy voninahitra ho anay na kely ary. Nenay ny tombom-barotra de navita zay de
any an-danitra mivalika sasaranay, zay ny tompontsoro sy tompobarotra ny rasanay. Fa raha voamenao ty ny karamanay very zay satria efa azony atyko zao no ataon'ny lanitra hoe efa azonareo teny amin'ny tany daholo ny karamanareo sy ny tehaka sy ny voninahitra, tsisy ho anay intsony any an-danitra raha ho tonga any koa am'izay. Fa ny olona makany an-danitra de tahaka Jaona mpanao batisa, tapaka ny tendany, tapaka ny lohany, inona ny dikan'iny? De ny lohan'i Jesosy napetraka teo ambony lohany. Nofon'izany maty tety, efa any an-danitra izy. Ijery an'ity tantara ity tsika hoe ohatry ny ahoana ary zany, satria manahirana antsika mamantatra hoe inona no atao apokalipsy, inona no atao genesis. Zany genesis zany Mosesy zany nanoratra ny genesis boky 5 hatrany amin'ny Deutéronome, fa tsy nahita mason'izay Adamaseva izy. Firerivo taona taty aoriana izy vao teraka, ahoana ny nahitany any Adamaseva no soratiny hoe Adama de ohatr'izao lava volo izy, sa menamena maso, sa manga maso, hitanao. Zay fotsiny mba tsipoka kely eritreretanao hoe Mosesy nanoratra an'ireny fa niara-niaina tamin'ireny anga izy. Firy taona taty aorianan'ny Abrahama izy vao teraka, nefa izy nanoratra ny tantaran'ny Abrahama. Ohatran'izany zany zavatra tokony mba dinihana kely. Lasitsika maka n'ity ten'Andriamanitra ity, manomboka ny 5:20. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny 5:20. Nisy lehilahy manan-karena anankiray ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanara-po fatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Nisy lehilahy anankiray ny akanjo, hitanao resahana eto ny akanjo volomparasy satria efa miboridana tsinona ka efa tsy eo intsony le akanjo namboaran'i Jehova, de iny indray zany zao no anaronan-kenatra. Ho hitantsika raha ny sarona lenatra na tsy ny sarona. Sokafantsika zany tohizantsika eo amin'ny 2:20. Ary nisy olona malahelo firenena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavadiny. Nalaina le Lazarosy de napetraka teo mahantra ferena. Napetraka mihitsy zay ny soratra eto tsinako. Napetraka teo anilan'ny vavadiny. Tsy fantatro na fianakaviana Andriamanitra nametraka azy teo izy fa napetraka izy lozy ny soratra masina. Jesosy eto no miteny tsy lioka eto ny tantara fa nanoratra fotsiny izy ny zavatra nitenen'i Jesosy nampianaran'i Jesosy. Napetraka teo anilan'ny vavadiny, atao inona? Hiandry vavady ve? Ary naniry mba inana zay latsaka avy tamin'ny latabatra ilay manan-karena izy. Naniry, inona mbo iriny? Podikanina latsaka amin'ny latabatra, zany hoe fako. Podikanina, fako. Ianao raha mihinan-kanina atrany de misy latsaka de le fafana. Iny mbo andrasany nomena azy. Tsy nitady ny vary be sy ny hena be anao mbo latabatra izy. Podikaninao mbo ny andrasany sy niriny fatratra. Olona maniry podikana zany farahidiny amin'ny olombelo zany, mitovy amin'ny biby satria nampoarina tamin'ny alika izy teto hoe fa ny alika kosa no afaka ny lelaka ny feriny. Sady efa ferenina, mahantra tsy mihinan-kanina, mba napetraka teo vavady satria ivoaka sy miditra eo le mpanan-karena de hitany io. Asa raha hitany na tsy hitany tokoa. Raha nihiratra amin'ny masony tokony hitany io. Fa maso hafa nihiratra, le maso tany amin'ny Genesis nihiratra, le maso nofo nihiratra, le ty filany nofo sy ny filany zao tontolo zao tsy hitany le manitra napetraka teo anilan'ny vavadiny. Ary naniry mba inana zay latsaka tamin'ny latabatra ilay manan-karena izy fa ny alika kosa no afaka ny lelaka ny feriny. Ary maty ilay malahelo, ty 2:20 ty no mba ifampizarako aminao de mba dinio tsara. Ary maty ilay malahelo, maty inona? Maty ara-nofo ve? Maty le nofony. Maty izy. Fa ity ny toeny, de nentin'ny anjelo any amin'ny tratran'i Abrahama, asa aloha na be lazao Jesosy na mba hoe fanoharana fotsiny le izy, na asa na inona atao hoe fanoharana koa aminao, tsy fantatro. Rehefa mampianatra mpampianatra ny ampianariny ohatra ray ampianaray roa de diso ve mifanoharana. Ary matoa Jesosy miteny de ny zavatra marina ny lazainy fa tsy takatry ny olona, satria zay nataony hoe natao fanoharana mba tsy hahafantatra ny manatsaina, ka raha tsy mahafantatra ianao de anao zany le manatsaina maha-olombelona, fa tsy mba mihaino ny feo fanan'Andriamanitra de tsy ahazontsika le izy. Apetraka tsika eo iny. De nentin'ny anjely le malahelo, vata be ve nentin'ny anjely nefa nalevina le malahelo, zany mino fa nalevina ny fatiny. Sa nentin'ny anjely niakatra ve ny fatiny, le nofo be ny ve makany, araky ny tenin'Andriamanitra hoe lotsy mandova ny tsy fahalovana. Ao anatin'ny 22 ihany, 22 ihany, 20 ihany resakintsika, niara-maty zany, ary maty koa ilay manan-karena, de nalevina. Marina fa mety nisy elanelana izy fa ny soratra ny resahako eto. Matoa nampiarahana 2 hoe maty malahelo, maty manan-karena, nampitahainy Jesosy. Maty koa ilay manan-karena de nalevina. Tsy mba hoe nentin'ny anjelo any amin'ny tratran'i Abrahama. So ihany fa mbola tsisy hoe de nentin'ny devoly, fa ho tohizantsika le izy. Ny 2:20.
Raha nijaly tao amin'ny fiaina tsy hita izy ka niandrandra de nahita ny Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany hoe ino hoe tratrany ve nampifomba hoe izy rery ve no i Abrahama le natao hoe ray mino fomba fitenin'Andriamanitra ty mba hanafenana i Abrahama zany de tao amin'ny fanjakan'ny lanitra ny an-danitra izy ao amin'ny fony mihitsy ao amin'ny fony satria ao amin'ny tratrany misy ny fo tena ao ampovoany mihitsy Lazarosy le nanitra tetỳ an-tany tafiditra izy raha nijaly tao amin'ny fiainatsita izy ka nidradradratra ao amin'ny fiainatsita nga mampijaly fo mbola tsy tany amin'ny fiainatsita nge Jesosy tsisy nijaly tany fa ry Davida mpanjaka ry tany ry Samoela zaza tany ry Eli mpaminany tany dôlidôly ny naky ataoko ohatr'izay le fiteny mba eritreretantsika fa rehefa nidina tany amin'ny fiainatsita Jesosy araka ny voalazan'ny Petera voalohany any amin'ny toko 5 ihany mba vakivakio ihany ny baiboly tany amin'ny fiainatsita Jesosy nitory tany izy de zay rehetra nino azy de nampakarina de nirovitina fiainatsita ozy ny apokalipsy de nalefa any amin'ny fariafo mbola hojerentsika eo zay rehefa avy eo ka raha miteny hoe mbola tsisy ny fariafo tsy haiko ny anao roviana vao misy fa ny devoly ny be de betsika ny tsy mandroaka devoly any amin'ny farihy rehetra hoe mbola tsy tonga hony anao zay fa aloha ny baiboly ny iteny sy ny tenin'Andriamanitra ny anamarina ny andiny faefatra amby roapolo ary izy ny antso ka nanao hoe ry Abrahama raiko mandrafo amiko fa maninona ry izy ny antso any Abrahama loza anie zany de na le any le ary am'le mamay ery andao mbola ataoko hoe fiainatsita na le ry ambony ery fa akahita anie zany ary izy ny antso ka nanao hoe ry Abrahama raiko mamindrafo amiko ka irao Lazarosy mba anoboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampakatsika ny lelako fa diranovana aho eto amin'ity le lafy ty anao mamaly aiza zany misy andrangah io fiainatsita tsisy le lafy ve fa ny apokalipsy efa nyteny hoe fanatsipy any amin'ny farihy rehetrafo ao amin'ny apokalipsy toko 20 azonao vakina fanatsipy tany le izy mbola hojerentsika zay rehefa avy eo raha tadidiko mino fa tadidiko fa ilaitsika le izy fa eto aloha ny anazava ary raha nijaly tao amin'ny fiainatsita izy ka ny andrandra de nahita ny Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany ny ara-maty izy naninona tsy nitovy ny toerany ndray zany nitsangana ao fiainana ndray nitsangana ao fahafatesana sy fahaverezana no ninona no le fiborodanana Lazarosy nahantra tsy nitafy famboridana ranofo fa nrakofan'Andriamanitra fanahy satria matoy izy hoe napetraka teo anilan'ny vavahady nisy nametraka izy matoa nisy nametraka ny eken'Andriamanitra za matoa Jesosy en personne ozy ny fiteniko na hoe Jesosy amin'ny teny vava mihitsy ny teny teto ka rehefa maty nefa samy hafa ny lalany tadideo zany fa samy hafa ny lalantsika olombelona miala ety ny nofo tsy makany nalefa io zao mazava nalevi na le manan-karenina nefa milaza izy fa any amin'ny fiainatsita nakamy ve zany le vatany-dana ange jereo pasinao raha tsy mbola foana ny vatany fa telaza aminao Andriamanitra hoe amin'ny andro amin'ny ora fatesanao de na ianao any an-danitra na any amin'ny afo be de be zany mbola fampianarana mamperitreritra ataontsika fiangonana hoe rehefa ho avy Jesosy de eny amin'ny rahon'ny lanitra de resaka an'izay rehefa avy eo miandry Jesosy izy moa tsika fa Jesosy efa mandondombo eo am-baravarana ozy ny apokalipsy 3:20 ary zay mandre feo ka mamovaravara azy de hiditra ao aminy ary sakafo aminy izy anao mieritreritra aloha hoe Jesosy iny tiandrasanao meko tenin'Andriamanitra ianao rehefa avy eo raha mitombon'izay fijerintsika zay fa le famaritana le fiavian'i Jesosy mihitsy misy ahodin'ny mpaminany sandoka sy ny sahona le nalefan'le dragona avy any amban'ny ranomasina voalaza amin'ny apokalipsy de saiky ny fiangonana rehetra trahatra daholo za miteny ianao fa Jesosy ilay andrasanao ela tsy araky le eritreritro izy fa ho vakitsika eo ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo ary izy ny antso ka nanao hoe ry Abrahama raiko mamindrafo amiko ka irao Lazarosy mba hanoboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsika lelo rano ray goty amin'ny ratsan-tanana ve de afaka hampangatsika azy efa lafo vidy zany le rano sady tsy misy toany ty hampafantatra anao zany hoe ety ny fanomananao fitsanganana zao ianao de mitsanganao velona mitsanganao faty ilay Lazarosy ange zany efa tetiny efa velona satria vao niala tam'le nofo izy de nandova fiaina mandrakizay zany hoe nofo nijaly fa izy efa tety de efa vitany azy efa tsy tsaraina ntsony izy aiza ho aiza eto le mbola ho tsaraina raha hoe ho tsaraina zany ny maty tadideo tsara fa ny apokalipsy ny teny hoe ho tsaraina ny maty rehetra fa izy tsy ny teny hoe maty tsy mivelona any amin'ny apokalipsy daholo zany ny apokalipsy any misy an'izany fa mbola ho avy satria tsy azoko tao aksisika be izy fa sao de tsara akao ny maty
tahakan'le mpanan-karena mbola velona izy de efa maty fa velony satria nandrasan'Andriamanitra zavatra tsotra mbanandrasana taminy tsy hita taminy, tsy mba hita amin'ny maso le malahelo napetrak'Andriamanitra. De zao vao maty mihitsy izy de nalevona, samy nalevona reo fa mino fa nalevona, tsisy faty tsy alevona zany. Fa le fomba fitenin'i Jesosy miteny eto nentiny anjelo any an-danitra eo atratran'ny Abrahama de ndraindray nalevona de any amin'ny fiainantsika de may satria ny Apokalipsy 2:20 efa niteny hoe natsipy any amin'ny fariafo ny fiainantsika. Matoa fanitsy ty ohatra Jesosy ty sy ny teny Apokalipsy de misy antony ao. Andao jerentsika ary aloha zay fa sao de ozy ianao aiza zany. Atombokantsika eto amin'ny 2:12 Apokalipsy 2:20 manomboka eto amin'ny 2:12. Ato ambony izy moa na eny ohatra ato amin'ny 10 zao misy an'le teny hoe ary ny devoly zay namitaka azy de natsipy tany amin'ny fariafo sy solofara. De io zany hoe mbola tsy tonga zany fa mbola Apokalipsy asakasaka ao zay misy ilay biby dia sy ilay mpaminany sandoka koa ary ampijalin'andro manala mandrakizay ireo. Ary hitako fa indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe zay sy ilay mipetraka eo amboniny ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy hitoerantsony. Ty 12 ty mba tiako resahana. Ary nahita maty aho, izy tsy niteny hoe sy mivelona. Vakio tsara amin'ny baiboly tsy mamorona fa zay eto ny vakiko Ary nahita maty aho na ny lehibe na ny kely, fa tsika tonga de asitsika sous-entendu ary nahita maty tsy mivelona aho. Maty ny tsaraina eto ary tsy le maty any am-pasana fa le définition an'Andriamanitra tany amin'ny Genesis no resahana eto. Ary nahita maty na lehibe na kely nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana ary novelariny boky ary nisy boky ray koa novelarina. Zany hoe le fitsarana zany le tenen'i Jesosy hoe efa vita. Ny maty mbola ety an-tany ianao de efa vita ny fitsarana. De ny boky fiainana zany ary ny maty de notsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araky ny asany. Hitanao zany? Hoy zany hoe mbola ho avy zany fitsarana zany. Iandreny zany ianao. Sao de tahakan'le mpanan-karena, aiza zao le fitsarana le mpanan-karena ary mba lazao de aiza le fitsarana ny Lazarosy mba toroy fa ity teny faminaniny ty révélation ty zany manazava ny zavatra fenina fa ny fitsarana ozy Jesosy amin'ny Jaona 20 mba vakio rehefa anjaranao mamaky azy manomboka any amin'ny 7 any vakio de hitanao daholo misy famaritana anankitelo ao de ao ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo zao efa voatsara. Fitsarana satria tsy mino ahy izy, fahotana satria tsy mino ahy izy, ary ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo zao efa voatsara. Ary maty de notsaraina arak'izay zavatra voatsoratra. Le maty eto aza voafitaka ianao hoe maty rehefa any an-danitra. Ny maty ange raha voavery tonga de any amin'ny elo misy sary hitako mivoaka any amin'ny internet any misy hoe tonga eny amin'ny Ronald Jesosy de misy fitsarana be ty fandikana ranonofo zany. Fandikana ranofo zany. Ame tenin'Andriamanitra anao rehefa aveo mitombona ara-baiboly ve zany fandikana ranofo ary fiangonana rehetra na lehibe na kely arak'le fiteny hoe fiangonan-dehibe sy fiangonan-dekely tratra daholo. Fa vakio tsara aloha de vakio milamina de aza ento-po rehefa mamaky baiboly. Averiko ihany tsy mandresy lahatra ary manova ny manozongozona anao fa manampy anao raha mety aminao izy raisinao tsy mety aminao moa tsy mety aminao zany izy fa mba mampirisika anao tsy fitaomana no ilaina na fandresen-dahatra olona an'Andriamanitra mandresy lahatra fa ilaina ny mizara amin'ny fanjakan'ny lanitra mba ho samy alalantsika mba tsy ho zaza ronjondronjony devoly fitapitahany devoly amin'ny karazam-pampianarana tsy mari-potitra. Averiko indray ary nahita maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana ary novelariny boky ary nisy boky ray koa novelarina de ny boky ny fiainana zany. Rehefa tsy voasoratra ny an-danitra ny anaranao ary maty de notsaraina tsisy hoe nivelona, ny maty de notsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo amin'ny boky araky ny asany. Io tsy miandry hoe hoany ianao raha tonga any ianao ve ho alatsakaiza indray fa vao maty ianao de na ianao very na ianao any an-danitra. Tsy nge samy resy lahatra an'izany daholo fa tsy mahita ten'Andriamanitra hanorenana azy. Afangarontsika hoe mbola ho tsaraina, aveo nevitsika malala hoe rehefa maty tonga de any an-danitra, hoe any an-danitra zay bebe anay, any an-danitra zay mamanay, any an-danitra zokinay. Ko manino anao samy teny an'izany nefa aveo anao miteny hoe mbola ho tsaraina indray fa inona ny tena marina? Ray am'ireo marina fa tsisy roa marina samy hafa.
Rehefa ray marina de diso ny ray, fa tsisy marina atsasany de diso atsasany. Ka za zany tena entitra eto miteny ny boky ny fiainana, zao ianao velona zao de efa misy ny bokinao, ety ianao de efa vita fitsarana araka ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 4:11. Noho izany anjaranao mieritreritra de toizantsika le izy ato amin'ny 2:13. Ary ny ranomasina de namoaka maty tao anatiny. Le maty laniny atsatsa ve zany sa le maty amin'ny taona 2000 lasa sa 2000 taona talohan'i Jesosy sa tamin'ny andro Noa sa reny ve zany le maty angolony zany? Ary ny ranomasina ato anatin'ny baiboly apokalipsy de azavain'ny baiboly mihitsy hoe ny ranomasina ozy izy de firenena na fanjakana na vahoaka. Ny ranomasina zany eto raha solotsika hoe firenena na fanjakana, ary ny fanjakana na firenena de namoaka maty ao anatiny, tsy le maty any am-pasana io fa le maty ao amin'ny fanjakana zao tontolo zao, ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka maty ao aminy. Hitanao le fiainatsita io le famaizinana de no mbola maty fa velona de samy notsaraina araky ny asany izy. Ety de efa vita ny fitsarana Jaona 4:12 ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita de natsipy tany amin'ny fariafiny ianao tsy haiko na rovina. Fa ny baiboly eto efa miteny. De izy mbola tsy tonga ny apokalipsy, mbola tsisy zany ny devoly raha mbola tsy tonga ny apokalipsy. Raha mbola tsy tanteraka ny apokalipsy nilaza ny fanjairana ny devoly, ka ianao milaza fa tsy mbola tanteraka ny apokalipsy, aza mataotra fa tsisy zany ny devoly fa resa be daholo. Fa raha resy lahatra ianao fa misy ny devoly aza adisoa ny fampianarana hafahafa ianao hoe mbola ho avy ny apokalipsy. Mamaritra ny fifaran-javatra ny apokalipsy, ny Genesis fanehoana faminaniana révélation ara-panahy ny fiandohan-javatra ohatry ny namorona ny lanitra sy ny tany. Fa Mosesy tsy nanatrika an'izany koa nanoratany an'izany hoe zao no namorona an'Andriamanitra azy, fa izy angateo tsy teo izy. Ka aleontsika ndinika ny fo madio sy fo milamina tsy misendaotra mamaky baiboly, tsy mifototra amin'ny fampianaran'ny pastera sy ny fiangonana, fa miorena amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy. Ny 2:14 ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita de natsipy tany amin'ny fariafo, zany ny fahafatesana faharoa de ny fariafo. Fahafatesana voalohany ianao maty mitsangana io, ianao maty mandendeha io, tsika maty mitsangana io. Ny fahafatesana faharoa fariafo. Itsika efa doto le fampianaram-piangonana sy ny ampianaran'ny pastera de iny mijorotsika normal, za tsy mametsiny ianao. Tsara ianao mijoro fa raha mba misy kosa anokafana ny masonao mezamia. Tsy ny fialanao na ny fifindranao ny zava-dehibe, fa ny fahalalànao ny tenin'Andriamanitra mamonjy ianao, na hifindra ianao na tsy hifindra sady tsy mavonjy ianao zay. Fa ny antoko ny famonjenanao de ny fialanao ny fahafatesana voalohany mba tsy ho azo nyty fahafatesana faharoa ty ianao. Fa ty fahafatesana faharoa ty de efa nipazana ny devoly sy ny fahafatesana sy ny fiainatsita, ka raha maty fahavelona ianao ety ianao de efa afo be ny fiainanao. Nga miandry any amin'ny farihy mirehetra hafa koa fa ety de efa afo be ny fiainanao, ka hiandry faharoa ndray ve ianao? Asakasaka ao io zay moa ny antony hitondrana an'zao efa akaiky ny farany, efa tena miseho lany zavatra tsy mety eto ambony tany de miezaka manazava. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky fiaina de natsipy tany amin'ny fariafo izy. Hitanao zao ianao no manoratra anarana, mbola misokatra ny fanoratana anarana, mbola tsy tapitra, fa rehefa tsy voasoratra ety an-danitra ety am'zao fahavelomanao zao ny anaranao de vazivazy ataoko any am-piangonanay hoe mampamangy any amin'ny ankizy fa ny lehibe efa ny ona. Anay tam-bola kely moa zany rezaka zany, tsy haiko raha mbola misy an'izany keo am'zao fotoana hoe mampamangy any amin'ny ankizy fa ny lehibe efa ny ona. Tiana tenenina zany fa taro tsara hoe efa velona ve ianao efa nateraka avy any ambony ve ianao efa nitsangana tamin'ny fahafatesana ve ianao asa efa renao ty teny amin'ny Efesianina ty hoe ozy aminareo ozy izy Paoly nitory tany Efesosy izy hoe mitsangany ianareo amin'ny maty de mifoazy ianareo zay matory de ampazava anareo Kristy, ka olona any am-pasana ve nitorian'i Paoly tany Efesosy? Olona matory any am-pandriana ve nitorian'i Paoly tany Efesosy hoe mifoazy ianareo zay matory, mitsangana amin'ny maty de ampazava anareo Kristy. Tedavy zay teny amin'ny Efesianina zay mba misy exercice koa eto efa meko hoe Efesianina, mba anjaranao mitady izy ianao ngary tsy de tsy hitanao asa tsy fantatro, fa 30 taona namakiko baiboly ny baiboly de atao anatiko, na mikipy ary na tsy mitondra baiboly ary atao anatiko ny tenin'Andriamanitra, tsy haiko tsy anjery fa atao anatiko ny tenin'Andriamanitra. Asakasaka ao raha mba mangitahita tenin'Andriamanitra ianao de vakio zay Efesianina zay any amin'ny tokotoko farany any de anjaranao mamaky azy asa any amin'ny 5 sa 6 ny farany.
De mba jero efa akaikezika an'le izy. Tiako mihitsy tsy omena l'izy mba hamprisy akoanao hitady an'lizy fa raha vao omeko eto l'izy de eny afaka mandray fotsiny. Le omena fotsiny ho tsy de misy tsirony fa le mbainao mikaroka ny zava-dehibe. Ary raha nisy tsy hita voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana de natsipy tany amin'ny fariminao rehetra afo izy. Rehefa tsy zanak'Andriamanitra voasoratra ao am'kôpia naterahana zanak'Andriamanitra ianao raha manambady aman-janaka ka niteraka ianao de soratanao any am'commune ny zanaka ao. Andriamanitra koa rehefa teraka ianao de soratany any an-danitra ny zanany. Amin'ny andro andraisanao an' Jesosy hanekenao an' Jesosy voasoratra any an-danitra ny anaranao. Zay tady io zay. Ka anjaranao mandinika hoe efa velona ve sao efa niala tamin'ny fahafatesana fa menanao teo aloha ny famaritana ny fahafatesana sy ny fialana aminy araka ny teny Jesosy tao amin'ny Jaona 5:4 nivakitsika tamin'ny fandarana teo aloha hoe lazaiko eo aminareo marina de marina tokoa zay mandreny teniko ka mino zay naniraka aminy manana fiaina mandrakizay ary tafahala tamin'ny fahafatesana. Tsy ho tsaraina aloha izy de tsy ho tsaraina. Tafahala tamin'ny fahafatesana amin'ny fiaina. Ka raha tianao ny ala n'ity fahafatesana ho any fahafatesana faharoany amin'ny elo ity de ny ety ambony tany raiso ny tenin'Andriamanitra dekeo. Zay mahatonga miezaka manazava tenin'Andriamanitra. Tsy taonanao anaraka. Zay ny tsy amezako ny anarako sy ny numéroako sy ny anaram-piangonako. Am'izay anao resy lahatra fa tsy mitaonanao fa mizara ny fitiavan'Andriamanitra aminao ka dinio zay fa mbola tohizany ihany mbola maromaro zany iresaka n'ity fitsanganana sy fahaterahan'ity tsika. Mba hazava aloha le izy fa aza matiny ty hoe ary misy fagaganako fitahinako tahina hono ianao de mahazo vola be hono ianao de hipoaka ny aferanao de tsy zany nasain'i Jesosy nitoriana. Fanjakany lanitra nasainy raisina de azonao zany. Zany izy de omena anareo na de tsy mangataka ary ianareo fa ny jentilisa mifantatra mpangataka zany fa itsika ve jentilisa? Tsika fiangonana ve jentilisa? Fatra mpitady ara-nofo, filan'ny-nofo sy tombotsoa ara-nofo. Raha vao tsy misy bizy na mipoaka de ohatrany hoe tsy misy valim-bavaka. Fampianarana vai zany. Tsy nampianatra an'izany Jesosy. Tsy niteny tamin'ny mpianatra izy toriany olona fa rehefa mahazo fitehina ara-nofo be dia be izy de nahazo valim-bavaka. Zavatra zoan'ny zanaka zany tsy mila toriana, tsy mila angatahana. Fa toreo ny fanjakana mba handraisan'ny olona fiainana mandrakizay manaraka ho azy ny kado. Ary ny fanampiny izy Jesosy fa nenjehana. Zay ny kadoany. Enjehana ianao fa tsy mitovy am'rehetrarehetra. Ka zay no ataoko hoe ny kristianina be dia be miroatra amin'ny lalana tsy fantany fa ny tena zanak'Andriamanitra mahafantatra ny rainy, mahafantatra ny tenin'ny ray aman-dreniny, mahatoky ny ray aman-dreniny izy fa hamelona azy ny ray aman-dreniny, mahatoky ny ray aman-dreniny izy fa hiantoka ny rano sotroiny, hiantoka ny sakafo, hiantoka ny fitafiany ray aman-dreniny, tsy hanana fanahiana ny tsinjo ny vody andro merika izy. Tany aloha moa nisy resaka hoe ho antsika mpitsinjo vody andro merika ange ho tonga amintsika anie zany efa tsinjovitsika ny eviny ho tsinjovitsika ny eviny. Aorianan'ity de resaka kely momba n'le fiavian'i Jesosy eny amin'irao ny lanitra hoe fiavian'i Jesosy ny farahandro hoe ho resahako kely izy mila resahana ihany za efa saika tsy resaka hoe sao de lasa ohatrany hoe raisinao fampianaram-piangonana izy tsy fampianaram-piangonana. Matahotra amin'izao andro farany zao ohatrany diso fandray tenin'Andriamanitra ny fiangonana. Na ny olona mahay mitory sy milaza azy mahay baiboly ohatra ny tratra daholo ihany rehefa dinihana. Ka aleo tsika mba handinika kely ao aorianan'ity fandaran'ity hijery an'izay indray tsika de faranantsika aloha ty fandaran'ity de ho tohizantsika indray.